Mahafaly ny ekipa mpilalao tantara ny radio vaovao Masony manolotra ho anao. Tantara mitondra ny lohateny hoe Fitsapana ve? Fitsapana ve? Ireto avy no hanome aina ny tantara. Ny miaramilan'ny famarinana Edouard Miarinjatovo no radona dadany Mirindra. Iarinaina no fidy. Andrianina Rakotoarivelo no Ingatale. Diana Andrianjafy aina no Mino. Ny Anja Rakotony aina no Mirindra. Ary ny sakazan'i Kristy Zoniaina Rakotoarivelo no Ranivo mamany Mirindra. Ndray zany hafaliako radona. Vita soma tsara ihany sotenao santy zanantsika. Fangahy enao ihany no mifaly Ranivo a. Za koa azany ka toraka izany tena faly tsy misaotra izany. Fa andao no tsika mba hiarahaba-bazy. No zana mianahana fotsiny eto. Jerena efa olo-kafa indray ny tafarahaba-bazy voalohany. Manala baraka. Ndao mihitsy reniny a. Arapaina kimy Mirindra. Misaotra kiry Mino a. Dia mba hanaraka koa kiny Indria. Ie, ivavahana kimy mba ho tody soma tsara. Arapaina kiry malala koa. Misaotra kiry Fidy a. Ay afaka mpakaty ihany ianao. Ka mba nisy olona afaka solana inga tampiasana dia izay no nafahako. Tsara koa zaniko. Dada sy neny. Arapaina zany zanaka dady zany. Arapaina ianao anaka. Faly be dada sy neny. Sady izay ianao nazonao ty ambony be. Hita mihitsy. 18 sur 20. Aleo mihitsy aloha roana kely fa mahay be e. Za koa alovika koa. Misaotra indrindra dada sy neny a. Ndao mandroso e. Misy sakafo maivana efa nomaniko anareo rehetra ato anefitra ato. Zany ve anaka? Mandroso daholo e. Ka ianao moa zany anaka ny tompony fety androany ka dia homenanao fitenenany. Voalohany indrindra moa izany dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ny tenako amin'izao nahavitany sotenaonsako izao. Manaraka izany dia misaotra anareo rehetra koa ny amin'ny fanotronana. Fa tena zava-dehibe amiko tokoa no nahatongavanareo. Ka mialohan'ny fiaraha-mifaly dia aleo angamba aloha atomboka mivavaka. Andriamanitra renay ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao a fa vita soamantsara ny ady natrehako androany iny. Tsy no ny hetriko na ny tanjako na ny fahaizako no nahavitako izany fa ny marina dia no ny fanampianao sy ny fitahianao ahy. Ankehitriny raha miara-mikorana eto izay dia enganeny voninahitra ao no amirapiratra. Ary Satana dia aza velahana anjara entona dia kely akory aza. Raha inan'izay na isotro dia tsofi rano ny sakafonay mba hitondra hery sy tanjaka ho anay. Dia mamela koa ny elikaira ny zavatra tsy nety ny fanaraka tamin'ny sitraponao nefa vitanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovako ny vavaka. Amen. Manao ny Fidy. Efa ela nga ianao ny andry ateto? Manao Mirindra. Voaingana teo zany tonga teto ka. Dao aloha hiary petsapetsakitsy amin'ny zaridaina piblika etsy fa hiresaka kely sika. Ndao ary e. Dia inona ho sady vaovao nentinao? Tsaronao moa enim-bolana lasa izay nangatahako anao ravaka tokantrano. Ahoana moa ny anatinoko an'izany ry Fidy a? Ny valiteninao tamiko tamin'izay a dia hoe mbola mianatra ianao ka tsy afaka manenjika bitsoroa. Ankehitriny kosa efa vita ny fianaranao dia ahoana amin'izay? Sa mbola mieritreritra ny hoe any ampitan-dranomasina? Ianao koa izany. Ohatr'izao ve ny fiainanay dia aiza raha ny anana ny dada sy neny vola iantohanao any ampita e? Izao ry Fidy a, vonona amin'izay ianao ampakarinao. Zany fiarahavako. Faly aho. Ary tsy vitaneo faly fotsiny fa tena tsetsika mihitsy. Aleo fa ilazako dada sy neny dia ho avy any aminareo za hangataka anao. Dia efa tsipatsipazana amin'ny ray aman-jeninao koa ilay resako.
Zany Aza matahotra ianao fa ilazako ko zareo e. Inona ary raha ty vaovao ambaranao anay izany ry zanako a? Hainao ihany fa ho ambarako anareo le izy e. Zao ry dada sy neny ho avy angataka aty aminareo mivady ny fidy sy ny ray aman-dreniny. Zany ve? Efa ela manko izy no saika angataka saingy izaho mbola nianatra. Fidy le olo tindry ve? Ena ry neny fa iza indray ary ny fidy angataka eo raha tsy le miaraka amiko e. Iza mahita sao dia mba olo-kafo izany fa maromaro ihany mantsy ny fidy fantatroko. Vaovao lehibe sady mahafinaritra kosa izany anaka. Dia roviana hono zareo no avy. Ka mbola ifampiresaka zareo dia izay izy vao hiteny daty atongavany. Ela ny ela fa hanambady ty vavy-tokantsika rahadoa. Hita reniny koa. Sady aiza indray tsika no ahita vinanto takan'iny, sady bikiana no manam-pahaizana tsara asa. Oka fotsiny mariny. Ny zava-dehibe indray ve tsy voalazany neny? So tsy fantatry neny ary fa manana an' Jesosy ane iny. Ay kosa. Dia efa mitambatra ho amin'ny daholo izany ny hatsarana rehetrako. Inona tsony moa izany no lazainay fa dia tsodrano anareo izay mivady mba ho tanteraka tokoa any amin'ny fikasanareo. Sady izany ratona. Zany tokoa e. Hiverina tompivady vao indray izany tsika senao rainiko. Tsisy ankizy tsony. Nga hita e. Ka inona moa maharatsy an'izany e? Fidya, marary anga ianao ny tomalimaly kendrika. Efa zatra mahita anao miramira-ndao fa manko. Tsy marary akory ry Mirinja. Ka inona mahatonga anao toy io? Mirinja, efa ndresako anie dada sy neny. Dia ahoana marina hozy zareo? Enoy aloha ahy. Miainao anao ane ahy. Rehefa nolazaiko zareo amin'ilay fikasantsika lorina tokantrano dia nanady ady be momba anao izy aloha. Ianao raha teo moa mbola tsy dia fantany sady mbola tsy hita vatany ihany koa e. Fa ny sarina tamin'ny fidaiko iny no nasehoko azy. Dia ahoana hono ny fahitandry zareo Enoy aloha aho fa mbola tsy tapitra e. Za tsy teny intsony raha mbola mitsatsaingotsaingo eo ianao. Ao ary toy izy ny teninao. Miala tsiny aho aloha fa ny momba anao manontolo dia tsisy nafeniko taminy. Fa nambinanto kosa ve izy moa tsy hanady ady sy hamakafaka. Fa vao hitany aloha ilay sarinao dia efa lany 100 isan-jato. Sady efa hita taratsa tamin'ny alalan'ny sary koa ny toetranao e. Saingy rehefa fantatsy ry zareo hoe samy hafa ny filohantsika dia teo no nampisy keliny olona. Fa ahoana ry Fidy? Ka zareo tsy afaka hitsojany raha tsy mitovy finoana aminay vinato vaviny. Ianao nge izany efa nafantatra dia maninona ary ihany mbola tadiavinao ampiakarina ihany? Laza marina aminao ary Mirinja fa tsy nahalala an'izany raha tsy vao izao mihitsy. Zahara anie toy ny sosoa vao tapitra izany raha nandeha an'izy. Fa ianao nga ahoana? Izay izany mahatonga anao malimaly kendrika ohatran'io? Voalaza anao. Teneniko anao izaho mantsy ny voalohany hanambady aminay efatra mianadahy. Zokinay lahy mbola tsy taitra amin'izany na fitotoana be izao ary ny elanelana ny ao aminay. Raha ny resaka momba ny finoana io dada sy mama dia novoriny daholo izay efatra mianadahy. Ary nambarany ampahabe masy fa olona toko mitovy finoana aminay no novadianay. Fa inona ary mahatonga andry zareo hiteny an'izany? Ka tsy tiany hisy finoana hisampatsapana tsinona fa rehefa ray dia ray ihany. Moa sady mba atahotra kory zareo fa sao lehilahy indray nanara-bady hivadi-pinoana. Kivare, dia inona izany atao? Manana sosokevitra ihany raha toa ka tsy mampaninona anao.
Ianao ve tsy mety mihitsy raha toka manaraka finoana e? Maninona? Izany ho mety aminao raha toka manaraka finoana ianao. Izany hoe hiala amin'ny finoako aho izany dia hanandraka ny finoanareo. Izany indrindra, sady Andriamanitra iray ihany ange ny ivavahantsika e. Inona moa tsy mety amin'izany raha avako? Fa angaha dia tsy misy vahaolana afa-tsy izany. Tsy hitako tsony aloha fa tsoriko e. Dia tsy afaka reseta lahatra intsony ve izany ray aman-dreninao Fidy? Fantako tsara ny amin'ny ray aman-dreniko ry Mirindra. Ny azy rehefa izay dia izay. Fa dia nahoana loatra re? Nefa ny vady atsokosoko aloha tsy vahaolana e. Satria ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny dia zava-mahery. Izaho koa miombon-kevitra aminao ny amin'izany. Fa raha nivadika amin'ny finoako kosa aloha tena tsy vitako fa elako siny. Marina fa tena tiako tokoa ianao nefa tsy afaka hiala amin'ny finoako na izany aza. Sady hita ihany koa anie avy amin'ny tsy faharesen-dahatra e. Mikomprendre anao raha izay fanapaka-hevitra ao e. Tsy azoko atao ny anery anao tsy maintsy hanaraka amin'ny finoako. Hitako hoe sahady ry Fidy fa tsy maintsy hoe fizarana izany ny vahaolana farany azontsika atao. Atao ahoana ary fa tsy fidolohantsika ke izao zava-tsaban-joantsika izao e. Mitsodrano anao aho raha afaka mba ahita ny tena anjaranao ianao. Mbola tsy anjarantsika angamba matopo izy ny sakatsakana. Nefa na izany ary tsika tsy hametsiny an'Andriamanitra fa tokony hisaotra azy na iny kidona na iny kiatra eo amin'ny fiainana. Fa hono tokoa ary Mirindra. Mba ahoana ozy izy ireo ray aman-dreninao taminao? Sa mbola tsy niresahanao izy? Efa niresaka tamin'ny zareo aho fa ry zareo tsy nanisy olana ny amin'izany mihitsy. Izao no lazainy hoe mitsodrano antsika hono izy dia miandro ny fahatongavanareo. Anjekako, afa-baraka amin'ny ray aman-dreninao marina. Eo milaza iroso, izao indray nefa avy aty aminay misy sakana. Tsy maintsy dia ho any amin'ny zareo hiala tsiny aminy ry Mirindra. Nefa raha ihany efa nahatsitava amin'ny zareo. Fa izany solovavanao raha menatra ianao ny andeha any. Dia azavaiko azy daholo ny zavatra rehetra. Misaotra anao nanaiky solovava. Teo ianao nitsodrano aho dia mitsodrano anao koa mba hita izay anjaranao ry Mirindra. Engane mba hita olona tena tiany mihoatra ny fitiavaka anao ianao. Misaotra anao ary Fidy fa nanajana tokoa ianao tamin'ireny fotoana niarahantsika ireny aho. Eny raha avako, fitiavana madio tsisy pentina tokoa ny fanolorantsika. Mahereza Mirindra. Ny olombelona tokoa mety mandao fa Jesosy tsy mandao antsika. Maninona ho andry ry Mirindra ny tsy ahitany teny firy a. Hatramina tongavandry teo izao ndry dia ny hoe bonjour neny. Za ihany no tenenindry dia lozana manjetoka fotsiny eo ambony seza eo. Aza manano momba fa tsy maninona tsy akory. Zanako anendry ry Mirindra. Fantatro tsara rehefa misy zavatra hafa. Sa sahiran-tsainany amin'ny raharahana sy Fidy? Tsy misy raha atao izany intsony ozy neny a. Nisofiko ve ny lalo-dalovana sa inona tsara ty tenendry? Mba vereny kely hoe? Ka efa hoe tsy hisy intsony ho andrarahanay. Miala tsiny aminareo ho ny Fidy fa tsy afaka ny angataka an'andray. Maty ary razako. Fa loziny ty lazainy kala kely ty. Fa maninona indray hono izy ny tsy angataka andry? Kozay ary efa nisaraka ako. Nisaraka ahoana koa? Tsy azoko mihitsy nareo tanora ankehitriny ka. Sao dia verynareo fa ohatry ny kilalaon-jaza raha ny fanambadiana ka androany roso dia raha-pitso hisaraka. Teneno akia, inona ny olana misy eo aminareo fa tsy mazava amiko mihitsy anie izao ataonareo izao e. Ny aminay sy Fidy tsy misy olana fa eo amin'ireo ray aman-dreny no... Tsy mankasitraka nivadianareo ny ray aman-dreniny?
Tsy hoe izany fa tsy afaka hitsodrano anay hono zareo rehefa tsy mitovy finoana aminy ny vadiny zanany. Dia izay resaka finoana ve retsy? Raha izany ny olana maninona raha manaraka azy ihany dia atao ihany ny raha tsy diso katolika moa izy iny. Raha izaho mihitsy aloha tsy hametraka olana momba an'izany raha ianao no asa. Ie, katolika ary zareo. Fa tohatra ny amoramorain'ny neny fotsiny anie ilay izy. Neny mety tsy olana amin'ny neny no mivadika finoana fa amiko finoako dia zava-dehibe ka tsy azoko ialana. Ndry mihitsy ngamba ny miavitsy feno ray izany ka. Nareo fantatro fa mifankatia ary tsy hitako izay tsy hanana ny fidy, na trano, na tany, na fiara. Aiza indrindra no ahita ohatran'izany? Tsy fantatro izay zavatra teneninao. Ndry io aloha dia mbola hanenina mihitsy hisaraka amin'ny fidy. Izao ndry izao na hanome anjara ho an'ny hafa fotsiny. Mahavoza isolo ny toerandry. Neny so ary ianao mihevitra fa noho ny vola sy ny haren'ny fidy no nitiavako azy. Za tsy mba materialista zany ry neny Amindry izany tsy ilaina ny harena. Indrindra rehefa tsy manana ataon'ny olona tsinitsininy mba alefa solavitra ihany ny fisainana ary mirindra. Angina ry neny ka tsy lobava. Aleo aloha ho any amin'ny efitranko hitsotsotra kely ka. Ay tonga ianao? Efa ela ihany any tonga teto. Henoko daholo mihitsy ange ny resaka amin'ny fanaovanareo mianaka teo e. Dia maninona tsy niditra mba nandray anjara fa nilozana ny haino eny fotsiny tao ambadika tao e. Ranivo aza dia adrodrona toy izany reny zaziny. Fa zaza ahoana koa e. Vavy be ohatra ny ombiniko zaza. Na efa lehibe azy iny dia ataoko hoe zaza foana satria zanako Ranivo Ka tsy hoe manadroadro azy akory fa mampiratra ny masony radona. Efa fahasoavana miditra izao ve dia avotsitra indray ohatry ny olona tsy te hiadana. Ka izy kosa tsy te hiala amin'ny finoany. Sady efa tsy anjara koa angamba ny andrareo matoa tsiraikitra. Ekeo ry mifandaharany ao ambony Ranivo Zany foana. Rehefa misy zavatra tsy tanteraka dia Andriamanitra foana no anliana an'ilay izy. Izao ny fandaharany, izao ny sitrapony. Nefa indraindray koa nge tsy izany ilay izy fa safidin'ny olona mihitsy. Sady tsy mirindra rery anie no mahazo tombony amin'ny iverenan'izy roa e. Amin'ny vadiany moa izany tsika ihany koa. Rehefa miadana ve izy tsy hiadana koa tsika e. Zany kosa ve Ranivo mba toe-tsainao sady na safidy na tsy safidy rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy tanteraka. Ny anao ny filanarena no ataonao mibahana be ao anatin'ny sainao fa ny an'ny mirindra kosa aloha tsy izany. Efa misy sakafo masaka ve aloha tena noana be mihitsy azy zany. Rehefa efa mikarakara afaka 10 minitra eo angambany dia vita. Laoery ary dia nisaraka tokoa ve kindrizy fidy? Tsoriko aloha fa tena nalahelo be Reny efa nitantaraiko andrireny ny antony. Ka tsy aleo ve ky mifampitsodrano rehefa fantatra fa tsy anjara ny vady toy izay ifandahany zareo fotsiny. Iaraka tsisy tanjona fa iarakarakeny fotsiny ve? Zay aloha fa dia tampoka be koa ilay izy zao fa nieritreritra hoe anotrina fanasana be ato. Mino misy zavatra teneniko andry fa matahotra so mahatezitra andry. Zavatra inona? Tsy tezitra
Fa mety hoe mampatezitra angala izy. Arakaraka ndry ihany. Teny fa tsy maninona ezaky ny otony na dia mampatezitra raha no lazaindry. Mba tiako akira nareo sy fidy no mivady rehefa tsy ho tafa ihany ninay. Izay sy fidy ndry koa kiaza be vazovazo eo resaka matotra neky izy izany sa efa misy miaraka amindry ihany hoany. Izao angeke mbola tsy manana olo tiany raha nisy an'izany ve tsy efa nresahako tamindry. Fa ina no mahatonga andry teny hoe izay sy fidy sady voadio koa ve kinareo no nisaraka dia izany sady no an-tsaindry. Tsy izany aky mahatonga hiteny an'izany fa izao hitandry izy tsotra be dia tsy tiako raha vehivavy mety anararoatra azy fotsiny no anambady azy. Fa ndry fantatro fa tsy havita an'izany sady ndry koa nge mitovy finoana amin'ny raha teo tsy tokoko izy ambara amin'izany sady za koa nge mety tsy tiany fa ndry ny tiany. Fa ndry veloha tia azy raha tsy tia azy ndry dia tsy asiantsika resaka tsony izany. Fa raha tia ndry izy dia ivavahantsika mba ho tanteraka ny ianareo. Tsy haiko tsony eky izy angamba mety hoe mendrika ny hotiavina saingy fitiavako mihitsy mbola tsy mifoka tsy afaka ny amin'ny valo teny mahafapo andry. Azafady akiry mino tsy tokony foazina tokoa ny fitiavana raha tsy mbola amin'ny fotoana. Izao fotsiny ny teniko amindry aza miasa saina amin'izany ndry fa rehefa tian'Andriamanitra ny hantanteraka izany ainy izany izy no mahay mandahatra ny zavatra rehetra ndry koa hoe moa dia ho atoro amin'izany fa havadika aky ny resaka efa nisy mivaly ve dia monde d'emploi natao ndry. Oe saika adiniko tokoa no nilaza tamindry nisy orinasa efa nampiantso any mihitsy fa nasaina nanao ese aloha anatin'ny enim-bolana dia rehefa vita ny ese izay vao mety hoe raisy no mpiasa raikitra raha mahafapo ny asako. Mbola tsy miasa aloha aky za zao fa zareo nilaza hoe raha vonona dia tonga any amin'ny herinandro ambony efa vonona izany ndry. Tsy maintsy hoe vonona fa inona fotsiny izany ny anaovana demande rehefa tsy misy fahavonona. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa andry ary izany tsy miandry ela akory dia efa mivaly ny demande. Fa misy ingeky olona sasany na dia efa navita fianarana aza amam-bolana aman-taonany tsy mety mahita asa ny an'ny sasany indray mahita ihany saingy tsy mifandraika amin'ny zavatra nianarany akory dia mahatsiaro matiantoka. Very andro sy lany vola fotsiny nianatra nandritry ny firy-taona nefa tsy arakarak'izay akory ny asa azony aty aoriana. Izany mihitsy za aky tena mahatsapa isan'andro ny fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka amiko misaotra azy be dia be dia mba eto ambavaka aky mba ahafapo ny orinasa ny asako dia amin'izay mba lany ise aza matahotra ndry inona fotsiny aky no mahampinamana rehefa tsy fampitrotro ambavaka. Olona tsy mpifanenina amin'ny tena araky entina ambavaka mainka fa namana akaiky toandry izao. Misaotra kiry mino tena raha vavy ndry fa tsy namana fotsiny. Oay za tia varindresaka eto fotsiny ay moa mbola misy komisiona mpanaoviny mama aleo aky aloha za andefa amin'ny manaraka indray mendalana kindry aleo mihitsy aloha ndry ateriko ny ambavahady. Eny araky dia mahazotoa miasa mandra-piona aky misaotra ny tsidika. Dada tsy hoe mifosany eny fa mandreraka mihitsy ny zavatra ataony eny amiko indraindray. Fa honanaka hinany nataony ianao? Hitany dada le hatramina ravany anay sy fidiny dia mahita zavatra ilana avany amiko foana izy isaky ny mihetsika. Izany amin'izany dia za mihitsy ny tompony andraikitra tamin'ny tsy fahatanterahany rahanay sy fidy nefa ne tsy fidy no anay akory.
Henoko daholo ny anaka ny resakareo mianaka tamin'ny fotoana iny. Za mantsy tamin'iny tao ambadika tao ihany. Dia efa niteneniko mafy izy mba tsy hanadroadro anao tsony. Hay mbola toizany ihany. Dia ny dada koa izany le hoe za tedavindry zareo hivadika finoana. Henoko mihitsy ka. Ary hitako dada tsy nanontany tsony ny antony saranay sy fidika Za mantsy voasaika hiresaka amin'ny dady an'ilay antony. Kay dada izany efa nahafantatra. Rehefa niteny tamin'ny dada hoe tsisy indray fidy fa efa nisaraka izay dia ohatran'ny tsy rototra akory dada fa navalon'ny dada dia hoe mbola tsy anjara matoa tsy tanteraka. Ka izany mihitsy ny anake. Manana ny fotoana ny zavatra rehetra. Fa ny andrenao toa fitiavana tianana vinanto manan-karena fotsiny. Tsy mba mikomprendre ny safidin'ny zanany mihitsy. Tsy hitako mihitsy izay atao amin'iny reniko iny. Vavaka ho azy. Mila hidify azy mihitsy aho rehefa mifanena aminy. Tsy mety izany anaka. Fa naiza koa aza nge indraindray leobe ny ataony mihitsy. Nefa tsy mety izany. Fa azariany dady izy Sanatria amiko mihitsy ny anary azy. Ny zavatra niteneniko teo koa ny hoe leony amin'ny ataony dia tsy midika hoe leo azy izany. Ny ataony no makaleo ny azontsika tao angambanaka. Dia araka efa nambarako teo aloha teo hoe aleo mivavaka ho azy satria mivavaka ny manova zavatra. Rehefa ela ny ela tsy ova eo ihany ve izy? Za indrindra ary dada. Ny tenin'ny tompoko milaza hoe raha misy roa aminareo mifanaiky ka hangataka zavatra amin'ny anarako dia ataoko izany. Ny adalan'ny hafa tokoa anaka ny omezana fa ny adalan'ny tena tafindamba. Sady ninona ihany koa toetra ny reninao. Tsy ho very izay tsy ho vadiko izy ary tsy ho very izay tsy ho reninao ihany koa. Ary matokianao anaka fa tsy za mihitsy ihany koa no hisaraka amin'ny reninao Efa mifanao vady teo ambony altarana izay fa tsy hifanarina amin'ny karatsiana na amin'ny kafaliany. Noho izany toy ny lambana koa io anaka ka faty ny sarahana. Misaotra ary dada. Raisina amin'ny fisaorany. Sary-pisainana ianaoko. Iny nisy fa tonga. Aza misy miteny tsony. Mino kosa angamba fa tsy misy reny ny resantsika teo na dia kely aza. Tena saika tsy nahita natao loka mihitsy ary retiko. Tsy sisa ny eritreretiko vidiana nefa tsy nivarotro indray ilay fividianako. Dia ravim-bomanga sy patsa no nataoko. Mety aminareo ve? Ary toa tsisy miteny. Tsy mivolana. Hono mety aminareo ve ho azy izany? Lozany reto mandinika fotsiny. Fa inona moa ilay nanontanianao teo Eny tokoa ary neny Tsy azoko mihitsy reto nareo mianaka reto. Olona roa be zao ve nareo ny eo dia samy tsy misy maheno an'izay zavatra teneniko. Kefa hoe ravim-bomanga sy patsa ho an'ny netiko. Mety aminareo ve izany sa tsy? Fa ngaho tsy efa nisy tsy sisa ilay nataon'izareo tamin'ny tosika fameno iny. Angany antsika tsy sisa voanjobory ny tao. Dia voamaly ny voanjobory dia hoe mba tsy sisa indray androany kay tsy mivola mpivarotra. Ny any kiboka efa tena manenoneny mihitsy tamin'ilay voanjobory lavanao taoko. Ao fa tsy maninona re. Raha mangy tia koa ve tsy vao maika karary kibo ny araka tamin'ilay voanjobory omaly. Izay misy fa dia mankasitraka Mety io Nampiantso ahy ianao Andry Matotaly. Nisy tsy nety anga tompoko ny asa nataoko. Nampiantso anao tokoa raha matokely. Tsy hoe nisy tsy nety akory ny asa nataonao fa saika ny tananao fotsiny aho hoe
Firy volana moa izay ianao no niasa tato amin'ny orinasa? Efa ho efa-bolana izay. Fa ahoana kay? Izany hoe afaka 2 volana eo izany dia vita ny période d'essai anao. Eny tompoko? Ka izao rehefa akaiky vita ny 9 bolana dia ilazao fa alohan'ny hitazomana anao tena hampiasa raikitra mantsy dia mbola misy fifanarahana ataontsika. Izany Andao fa hiteny aminao aho rehefa ho vita ny période d'essai ako André Matotale. Izay ihany aloha ny lelako anao androany fa afaka mamonjy ny asanao amin'izay ianao. Eny tompoko? Fa inona ary ity fifanarahana lazainga tale Ay, izay vao azoko. Le contrat oso ny havana angambany izany. Fa angamba moa tsy tokony efa natao izany tamin'izaho vao nanomboka ny asa na dia hoe mbola tsy tena hampiasa raikitra aza. Tena adiniko tokoa ny nanadiady tamin'izaho vao niditra tato fa maika ny asa fotsiny. Fa ny ato ve raha tsy efa lany ese ianao izay vao misy contrat? Nefa efa taraiky loatra raha izao vao andeha anontany an'izany indray. Aleo ranga andeha amin'izao aloha fa rehefa vita ny ese dia 8 eo ka. Ary aleo aloha hiasa amin'izay fa mandeha ny lera. So tsy vita eto ity ka hanahirana. Dada sy neny inona ny vidiko anareo rehefa confirmé Fa angamo tsy efa vita confirmation ndry? Ay, confirmé amin'ny asako re izany fa tsy hoe ilay fandraisana ny fanasan'ny tompo Aoka re izao anaka fa aza misahirana. Ianao ange efa mandray anjara foana ato an-trano Ka sasan'angy samihafa mihitsy anie izany ry dady. Avelao amin'izao. Inantsony ary no anao eo raha ohatra ka mbola andrimbinana indray ny amin'izay karamanao any. Faradony ty velare tsy kristianina sa tsy kristianina no andafanomezana. Za kividianana rehefa tsy mila izy mirindra ve momba te hampifalifaly antsika dia ho lavinao indray. Fa inona izany ny tiany nomeko anneny ary? Ve tsy ny adin-dany mibetsaka. Fa tena hovidindry nefa. Tenena aloha fa raha takatry ny volako ve tsy hovidiako Za kiry mirindra efa mba ela naniry anana androny vata fampangatsiahany ndroniko. Orniny so dia mba manararaotra loatra ny mirindra kosa tianao ty Mirindra ary mbola tsy nilaza izay heviny ko ianao koa zato ny tombon-tsatsainiko. Dia ahoana kiry mirindra? Zay kiny ihany mba tsy aritro Tsy maninona azy neny fa hovidiako raha izay izany ny tsy aritrao Ary neny dady inona? Teneny fa aza mihafahafa. Aleo mikambana amin'ny andreninao anaka. So dia lafo loatra izany vata fampangatsiahana izany dia hanahirana anao Misaotra indrindra anaka fa tena nitaiza sy nahalehibe zanaka tokoa izay manana anao Misaotra meloha kiry mirindra. Za nge tsy mitomany an'ilay lafo be fa rehefa mba misy fotsiny eo dia izay na le faran'izay kely aza. Tsy fantatrao marina ny vidin'ireny fa na le faran'izay kely izay lazainao teo aza nge ka efa manitsiny. Aza sina problème re izany ry dada sy neny Tsy ampafiry ny zavatra nataonareo tamiko ange izany ka nahatonga na ho tonga amin'izao toerako izao Dia mivava ho mba ho lany ese soma tsara Vavaka ho anao anaka. Afaka mandroso ve André Matotale? Raha matokely mirindra
Mandrosoa ianao? Mahazo toerana? Inona ny atondianao izay? Tsy izany ho azy nga tale fa saika hampatsiahanao aho hoe afaka andro vitsivitsy sisa dia ho vita ny période d'essai-ako. Ay, tsara kosa izany. Dia mba mahafapo anareo ihany ve ny asa nataoko? Ny asa nataonao aloha azo lazainao mahafapo e. Izany ve? Dia roviana vao hosiniavina ilay contrat? Aza maika any amin'izany aloha e. Fangatsy momba ilay contrat zany ho resahanao azy izany? Ka mialohan'izany aloha mbola misy fifanarahantsika sy ianao manokana. Mba hafahafa kosa izany. Za mihitsy ve tsy mahazo resaka fa tô tsy ilay contrat noeritreretiko ny fifanarahana tiantingata ilay tia tenenina. Aleo anontaniana azy mihitsy fa tsy mazava amiko ka. Ho lazaiko amin'ny ary ve? Fa inona koa ary tia mampisalasala? Le zanako loatra mba tsotra ihany. Fa izy koa aloha dia naiva be tsy malala izay ambony tany. Aiza ny fahefanao ry ngataleha? Teneniko andra angaty dia hita hoe izay avalony. Io koa ny tsy hampavirany izay efa nandalo teto amiko e. Maheno ahy ve ianao ry ngatale? Azafady, inona moa ny tenenao ramatokely? Hoy aho taminao hoe inona ilay fifanarahana tianao ambara raha tsy madiso? Zao ary, ho raisiko mpiasa raikitra tokoa ianao. Tena marina? Andraso aloha fa mbola tsy tapitra akory ny teniko. Ho raisiko mpiasa raikitra tokoa ianao raha manaiky araka amiko. Ahoana nge Andriamatoa Tale? Teny gasy tsotra sady mazava be izany. Sa ataoko amin'ny teny inona ny tianao? Miaraka tsika dia lasa mpiasa raikitra ianao. Tsy fiarahana mahatra anie izany fa indray mandeha monja dia milamina ny resaka e. Dia sahanao ve ry ngatale? Tsy izany mihitsy anie no ny fanarahany. Fa angatsy hoe raha mahafapo anareo ny asako dia ataonareo mpiasa raikitra ka? Hafa no ny fanarahana tamin'ny orinasa fa hafa no hifanarahako aminao manokana raha mety aminao. Tsy napoziko ianao mihitsy no vita hiteny an'izany. Nataoko fa mba olona tsotra nge ianao ty e. Tsy misy tandroka tokoa ny ratsy. Moramora ianao ramatokely a. Ato amin'ny biraoka anie ianao e. Raha fantatro fa nanana eritreritra hafa ianao dia hatramin'ny voalohany aho dia efa tsy nanaiky ho niasa teto. Sady ianao anie manambady aman-janaka ka na ny zanakao vavy matoa ary ve tsy efa hitovy taona amiko? Fa fomba nareo mpampiasa mihitsy izany no manararoatra mpiasa madinika toy izao. Mba matahora tompoko an'Andriamanitra. Tsy anjaranao mananatra fa za mahafantatra an'izay ataoko. Izany tsy maniry anao fa omeko safidy ianao e. Na ianao tsy manaiky ahy dia ho very asa. Na ianao manaiky dia lasa mpiasa raikitra no sady ampitomboky ny karamanao. Tsy voatery izao dia izao ny valony fa omeko fotoana ianao mandrapahatapitra ny période d'essai anao. Mbola afaka mieritreritra ianao. Sady mitady asa amin'izao fotoana izao anie ka tsy moramora e. Firifiry moa manana diplôma fa dia misaomeny mandavataona satria tsy mety mahita asa. Na mahita ary dia tsy mifanaraka amin'ny diplômany akory. Ianao ve efa tsara be ny paosty omenanao dia afonao indray? Asa aloha fa izay eritreretinao ihany. Sy fiarahana indray mandeha koa ve dia hampaninona? Mampalahelo ahy ny toe-tsainao Andriamatoa Tale. Izay filazanao azy tsy maninona. Malahelo aho anefa milaza aminao fa aleoko very asa toy izay ataon'ny mpampiasa toy izany. Nefa mino aho fa tsy toanao izao daholo ny mpampiasa rehetra fa anoany mbola misy ihany no manana an Jesosy. Tena mbola tsisy sanamaly atao izany raha tsy tia mirindry ity. Ary kay tena olona mivavaka fa tsy vita an-tsopo fotsiny. Ary ina ary za mahazo azany fa toa vao nandreny anaran'i Jesosy aho dia nangovongovotra ny lohako manontolo sady nangovotra ny tongotra. Mbola tsisy ohatry dimy mihitsy hatramin'izay. Ela nitoratorany ty alahy ry ngatale ka nahavoa masinangatra marina. Ary aleo aloha izy mody asaina mandeha fa sao tsy garina eo ny mahazo ahy ka tsy tiako.
Miala tsiny raha ilaza aminao hoe diso adresy ianao andre matotale. Lokafa ngano azonao atao toy izany fa tsy mirindra. Arotsoroko aminao koa fa na ataoko aza hoe tsy mbola manambady aman-janaka ianao. Tsy ho nanaiky anao velivela satria ny chantage ataonao amiko dia efa tsy mety amiko. Noho izany tsy mila mieritreritra akory aho fa efa fanapahan-kevitra matotra ny aho. Tsy afaka natanteraka izay tianao atao za. Tsy izy tsiny raha izay ny fantatrao fa mety. Ary aleo aloha ianao mamonjy ny asanao. Efa elaela ihany izay nitazomako anao tato izay. Eny tompoko. Fa mialohan'ny hamonjeko ny asako dia tiako ny milaza aminao fa na zany na tsy zany tsy maintsy manapitra ny andro vitsivitsy tokony asako aho. Dia mifampisodranotsika rehefa vitsy izay. Tandremaro sao tetra dia andetsanao veloma. Aza matahotra ianao tompoko. Tsy mitana lahelona fa hatezerana aminao aho. Ary za miny fa reto vehivavy miasa tao amin'ny orinasa reto efa tratra ny chantage tamin'ny gatale daholo. Tsy maintsy efa nanaiky azy daholo reto matoa voatazony hiasa ato. Dia mieritreritra ny gatale fa ho azony amin'izany koa. Raha sanatria ka anao toy izany daholo ny talen'ny orinasa dia aleoko tsy miasa amin'ny orinasa toy intsony mandra-pahafatoko. Mino aho tompo fa ianao tsy mba hanary aho. Mafy tia manjoa ahy ity. Nefa aleoko ve hiasa toy izay tsy hanao ny sitraponao. Ny fanambadiana tsiraikitra, ny asa koa mbola afoy nefa tsy ho kivy amin'izany aho fa hiteny tahaka ny abako ka manao hoe fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka. Na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa. Na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ampahitra. Nefa izao dia mbola hifaly ao amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena. Be ampopo koa izany raha matoa kely dia aleo tokoa ny safidy hiala ato amin'ny orinasa toy izay anaiky ny fangatahako. Olon'Andriamanitra izy ka tsy atao mahagaga. Izany efa zatra lalan-dririnina ka fahavaratra avy no tady anao hitsin-dalana. Tsy nahendry anao tia indray mitoraka ity ringatale. Tonga ny zanako. Tonga ary neny a. Bonsoir neny. Bonsoir ndry. Nisy goûter nomaniko andry eo fa ny sakafo hariva mety mbola elaela mihitsy mantsy vao vita. Inona izany goûter izany ary neny? Katsaka misy voanio e. Sady mbola mafana. Way, tiako be izany ary neny a. Aleo fa entiko any an'efitraniko dia any aho mihinana sady manararotra aina kely koa e. Dia rehefa avy eo midina manampy any neny. Any aho? Ok izao sao dia reraka ndry e. Makalo aina tsara fa rehefa vita ny sakafo hariva tsoky eo ihany. Raha mba fantatry tia neny ity mantsy fa hiala amin'ny asako aho. Aleo aloha tsy ho lazaina aminy izany fa rehefa tena tsy asa intsony aho vao tenenina.
Alohalohany dia efa radio vaovao masoso dia mba hisira milamindamina mba ampitony saina. Fa iverina milay fitiavana voalohany ireo sainto sy ireo tomany bolisolo afaliana indray androany very evitrao fa tsy amoy fo fa iverine ny fitiavana voalohany ireo sainto sy ireo tomany bolisolo afaliana indray androany fa raha tsy sedraina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adikio tsy fantatra hoe mandresy fa raha tsy sedraina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adikio tsy fantatra hoe mandresy iaritako mifahorina ifaliko ny fanatenana ny espitiny manambara fa akaiky ny fahazavana Fitsapana zao mamaky ity lalantery fantatro tompo ianao tsy amely re namandalo fitsapana zao mamaky ny lalantery fantatro tompo ianao tsy amela ire fa ianao no mampahely zany mihitsy ny tena era dia daviko sady ny fandraika amin'ilay zavatra niainako mihitsy ary aleo amin'izay hohanina ny katsaka sao dia mangatsika eto. Narainao teo ilay tantara mitondra lohateny hoe fitsapana ve? Dia ampeny ny onjavola kintan'Andriasoamanga.